mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana lalandava ry havana ny onana amintsika indray eto anoloan'ny tenin'Andriamanitra zay sakafo ho antsika. Ny Nomery 7:20 indray no dinintsika anio toy izay fahitantsika tamin'ny lasa, ary angalantsika fampianarana ao antsika izany satria mazava loatra moa fa na dia efa ho 3 arivo taona lasa mahery azo zao ny boky Nomery dia mbola manam-pahefana amin'ny fiainantsika kehitriny ny fahamarinana zay ao anatiny zany tenin'Andriamanitra zany. Ary noho izany dia angataka amin'ny Tompo isika mba homeny saina indray ny amin'izay lesona tokony ho tsoahana amin'izay fampianarana tian'ny Tompo ho fantatsika, iainantsika, ivelomantsika, ary dia voninahitr'Andriamanitra hatrany ny fitombontsika amin'ny fakatoavana ny teniny. Ivavaka isika, angataka ny Tompo hanazava zany teniny zany amintsika. Ivavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, misaotra anao indray izay raha afaka hiara-mandinika ny teninao eto. Teny efa nisoratanao 3 arivo taona lasa mahery zay, nampanoratanao amin'ny sesy-panomponao zany Nomery zany. Nefa dia omenao anay mandrak'androany mba hivelomanay satria fantatray Tompo fa tena fanolo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Koa mitenena ary Tompo fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen. Nomery 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 farany no vakintsika, ary dia hojerentsika zay fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izany. Lalàna ny amin'ny vatotrombo vavy mena. Ary Jehova niteny tamin'ny sesy arona ka nanao hoe, izao no lalàna ho tandremana zay efa nandidiny Jehova, lazao amin'ny Zanak'Israely mba hitondra vatotrombo vavy mena zay tsy misy kilema na tsiny sady tsy mbola nasiana zioga. Ary omeo ho an'ny Eleazara mpisorona izy, dia hasaina ho entina eny ivelan'ny toby ka ho vonoina eo anatrehany. Dia nalany Eleazara mpisorona amin'ny fanondrony ny rany ka afafy ny impito manandrify ny tranon'ilay fionana. Dia hodorana eo masony ilay vatotrombo vavy, ny odiny sy ny enany ary ny rany mba mitaindroany dia hodorana avokoa. Ary ny mpisorona dia aka hazo sedera sy sopa ary jaky ka ny piazy eo fivoan'ny afo andorona amin'ny vatotrombo vavy. Dia ho sasan'ny mpisorona ny fitafiny ary andro amin'ny rano izy, ary rehefa afaka zany dia hankeo amin'ny toby izy, ary aloto mandra-paharivan'ny andro ny mpisorona. Ary izay mandoro ilay omby vavy dia anasany fitafiny sady andro amin'ny rano ary aloto mandra-paharivan'ny andro. Dia angoniny zay lehilahy madio anankiray ny lavenin'ilay vatotrombo vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'ny toerana madio anankiray. Dia ho tehirizina ho an'ny fiangonan'ny zanak'Israely izany ho rano fanadiovana, fanatitra ny onioto zany. Ary ilay nanangona ny lavenin'ny vatotrombo vavy dia hanasany fitafiny ary aloto mandra-paharivan'ny andro, ary ho lalàna mandrakizay ho ny zanak'Israely sy ny vahiny eo amin'izany. Izay mikasika fatin'olona dia aloto afotoana, hanadio ny tenany amin'izany rano zany izy amin'ny andro 7, ary amin'ny andro 7 dia adio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro 7 kosa izy dia tsy hadio amin'ny andro 7. Ary rehefa mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin' Jehova ka ho fongorana tsy ho amin'ny Israely, satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy dia aloto. Ny fahalotony mbola eo amin'ny ihany. Zao ny lalàna raha misy olona maty ao anday, izay rehetra miditra ao anday sy izay rehetra ao anatin'ilay dia haloto avokoa, ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakotra voafehy aminy dia haloto. Ary izay rehetra mikasika izay maty tsabatra any an-tsaha na fatin'olona na taolan'olona na fasana dia haloto afotoana.
dia angalana ho amin'ny maloto ny lavenin'ilay nodorana teo ho fanatra noho ny ota, ary asiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha zany eo ambli, dia haka isopa ny lehilahy madio anankiray ka hanoboka azy eo amin'ny rano, dia afafiny amin'ilay mba amin'ny fanaka rehetra sy ny olony zany izay eo, ary ilay mikasika ny taolana na ny novonoina na ny matinaretina na ny fasana. Ary ny maloto dia ho fafazan'ilay olona madio amin'ny andro 7 sy ny 7, dia adio ny tenany amin'ny andro 7 izy, ka hanasany fitafiny sy andro amin'ny rano, dia adio rehefa hariva. Fa ny olona zay naloto ka tsy nanadio ny tenany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonana, satria nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izy. Ny rano fanadiovana tsy nafafy taminy maloto izy. Dia ho lalàna mandrakizay aminy zany, fa zay mamafy ny rano fanadiovana dia hanasany fitafiny, ary zay mikasika ny rano fanadiovana dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra zay voakasiky ny maloto dia aloto, ary ny olona zay mikasika azy dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Inavy no fahamarinana hitantsika eto. Raha mahana Baiboly ianao dia hita hoe lalàna ny amin'ny vatotr'ombivavy mena. Ny zavatra voalaza eto zany dia ny vatotr'ombivavy mena no natao fanatitra fanadiovana ny olona mikasika faty na misy fifandraisany amin'ny faty ka maloto eo anatrehan'Andriamanitra. Zavatra anankiray zay tianao tsindrina aloha dia ny hoe ombivavy mena. Ray zay. Faharoa, tsy misy klema, tsy misy tsiny, tsy mbola nasiana zioga, andin'ny faharoa zany. Dia natahoana koa io ombivavy io, novonoina teny ivelan'ny toby, andin'ny 7. Andin'ny 4, nafaso tamin'ny tranon'ilay fionana ny rany. Andin'ny 5 sy 9, hodorana ny tenany manontolo. Ny mpisorona nanao zany, ary hangonina ny lavenina, ka ho tehirizina atao rano fanadiovana noho ny ota, ny andin'ny 5. Ireo zany no ilazana ty ombivavy ity, ombivavy mena, milaza fiandrianany zany. Ombivavy tsy misy klema, tsy misy tsindry, tsy mbola nasiana zioga, manambara ny tsy fananany mihitsy tsiny zany. Zao anefa tsy manatsiny, tsy maintsy novonoina tany ivelan'ny toby. Ny rany natao fanadiovana ny tranon'ilay fionana, ny tenany nodorana manontolo. Izavy no diovina amin'io fanatitra io zany, satria lay ombivavy mena zany rehefa natao fanatitra, nodorana tany ivelan'ny toby, nanjary laveniny zany dia nafafy tamin'ny tranon'ilay fionana ny rany dia nidorana ny tenany manontolo, ary io tenany nidoran'io no nasiana rano atao rano fanadiovana noho ny ota, ka izavy no diovina amin'io rano io. Ny 120 zay mikasika faty maloto izy io, anka amin'ny andro 7 dia ho diovina amin'ilay rano fanadiovana noho ny ota izy io, amin'ny andro 7. Ny 170 dia milaza hoe izay olona mikasika faty kanefa tsy midio amin'ny alalan'io rano avy amin'ilay ombivavy mena io. Ny 170 sy 20 dia lazainy hoe ho fongorana izay tsy manaiky ho diovina amin'izany rehefa niditra paty izy. 140 zay olona miditra ao amin'ny trano misy faty. Ny anankiray zany mikasika le faty mihitsy, ny anankiray miditra ao amin'ny trano misy faty.
Ny anankiray koa moa dia zay olona mikasika faty na faty tsabatra tany an-tsaha io, na mikasika fasana azy io, na mikasika taolan'olona. Izany hoe zay olona efa nanana fifandraisana tamin'ny faty. Ireo zany no nanaovana ity fanatitra ity. Zany hoe fanatitra miavaka izy ity raha jerentsika. Fanatitra miavaka. Fa azontsika jerena ve am'izao andro eny antsika zao? So de mba misy tandindona ihany ary zany zavatra zany. Andeha ary ho jerentsika. Fa tena azo lazaina hoe tandindon'i Jesosy tompo io ombivavy io. Nahoana? Voalohany tafy hoditra mena izy, manambara ny fiandrianany zany. Jesosy Kristy mpanjaka, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay manana ny maha izy azy tany an-danitra mihitsy. Izy inona ka inona tao aminy? Nanao ahoana ka izy aloha? Lay ombivavy ve? Tsy nanan-kilemy izy. Na rany no mitondra famelan-keloka satria nodiovina tamin'ny rany na dia ny taberina kely aza. Nodorana tany ivelan'ny toby izy ary ny laveniny iny no atao fahatsiarovana teo anatreh'Andriamanitra hoe ity ny lavenin'ilay ombivavy atao fanatitra noho ny ota Andriamanitra. Tsy zany va Jesosy ntsika? Tsy nanan-kilemy izy. Jaona raha nylaza zany dia nanambara hoe lay zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tsy misy kilema. Petera raha nylaza dia ingeo jerentsika zay voalazan'ny Petery, izy eneosika tsy nanoty ary tsy nisy eloka teo ambavany, tena tsy nanan-kilema mihitsy io Jesosy io. Hoy ny voalazany Jaona voalohany toko faharoa andininy fa 2:20. Fa ho amin'izany niantsona anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diny zay tsy nanana ota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Tsy nanan-kilema saingizao ny rany no natao famelan-keloka. Mo tsy zany va ny nataon'ny tompo? Tino rako na amin'ny fanekena vaovao zay arotsaka ho anareo famelan-keloka. Mo Jaona vatsy ny laza hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary ny rano teo amin'ny azo fijaliana manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamariana rehetra. Nodorana teny ivelan'ny toby ny tena n'ilay ombivavy mena tsy manan-kilema. Moa Jesosy ntsika va tsy nidorana tany Golgota, tany ivelan'ny Jerosalema, fa naninona fampijaliana anazy otsika fihavanana ny nentina naistro azy dia kapoka tamin'ny fanasitrahana atsika. Nataon'i Jehovah niatra amin'ny avokoa ny fahotantsika rehetra. Eny no levony ny fahatezeran'Andriamanitra ilay Zanak'Andriamanitra maty izy. Isaia 7:20 hitantsika rehetra zany. Zao anefa ny lavenin'ilay vatotry-ombivavy zay nodorana no levonina mihitsy no nisy rano indray hitondra fanavotana ho an'izay rehetra manaiky izany na dia nikasika paty azy izy. Fa izy no nikasika faty, fa inona moa ny faty? Fahafatesana ny tambon'ny ota. Maloto ny faty satria manapirofo fa ota izany. Fahafatesana ny tambon'ny ota hoy ny Romanina 9:7. Ary noho izany zay mikasika ny faty dia nikasika maloto teo anatrehan'izao tenin'Andriamanitra zao. Ary noho izany dia tokony hidio izy. Marina ry havana fa fahafatesana tokoa ny tambon'ny ota. Amin'ny testamenta vaovao dia mbola marina zany, mbola marina zany. Fa saingy zao ny fanadiovana ny fahotantsika dia tsy rano miaraka amin'ny laven'ny mbatitr'omby intsony, tsy ran-janak'ondry na zanak'omby intsony, fa ny rano Kristy Jesosy. Ny rano Jesosy Kristy zay manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamariana rehetra. Ary noho izany ny fidiovantsika dia tsy fidiovana amin'ny rano vokatry ny laven'ny mbatitr'ombivavy intsony. Tsy izany intsony ny fidiovan'izay mahatsiaro tena ho nanota satria nikasika ota, mikasika faty ny dikan'izany amin'izao tsika izao iainantsika izao. Tsy hoe ny mikasika faty akory no manota. Amin'izao andro iainantsika izao dia tsy izany intsony satria
ny fatin'i Jesosy aza no soran'ny olona menaka. Ary nefa tsy nahatanteraka an'izao ny mpianatra hoe rehefa maty Jesosy ka nosorana menaka ana dia reo olona reo dia nanao an'ity zavatra nataony tamin'ny testamenta taloha ity na tamin'ny andron'ny tompo aza tsy nanao an'izany intsony. Ary Jesosy tompo sy ny mpianany raha teto ambonin'ny tany Jesosy niditra paty ene izy, niditra paty izy, maty ny zanak'i Jairo niditra tao ene izy, nanendry ny trano vorona ane Jesosy. Fa tsy mampahaloto intsony amin'ny testamenta vaovao, tsy mampahaloto tahaka ny tamin'ny testamenta taloha intsony ny mikasika faty. Fa ny hoe mikasika faty ny testamenta taloha dia izao ianao mifandray amin'ny ota indray, misy fifandraisana tamin'ny fahotana. Ary zany no tokony bebahana rehefa mifandray amin'ny fahotana ianao, no kasihy ny fahotana ianao, no lotoy ny fahotana ny fanahinao, mila fanadiovana ianao. Ny devolo mbola fetsy amin'ito hoe rehefa avy any amin'ny aniny ianao dia tsy maintsy mandika afo eo ambaravarany, tsy maintsy manao an'izao sy tsy maintsy manao an'izao hoe amin'ny testamenta vaovao, amin'ny testamenta vaovao dia ny fikasiana faty voalaza eto dia tsy afakory fa ny fikasianao amin'ny fahotana. Fa Kristy no afaka mamela heloka anao na rano teo amin'ny hazo fijaliana nanaova amin'ny fampihavana. Ny laven'ny mitompo azo heverina hoe tena ny may tamin'ny fahatezerin'Andriamanitra na Zanak'Andriamanitra, satria na dia ny antso aza hoe Andriamanitra anao nandeha mahafoy ahy ianao dia nilatsaka tao amin'ny any ny afo ny fahatezerana ka nafoin'Andriamanitra na dia ny zanany azy. Saingy ny finoanao izany filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'ny Kristy izany noho ny fahotana nentiny dia azahoanao famelan-keloka. Ary zay ny tena zava-dehibe indrindra. Zavatra hita ry havana teo amin'ny zanak'Israely, izay olona niditra paty na nikasika faty kanefa tsy mety nidiovina tamin'ilay rano mifangaro laveny mbatitrombo vavy natao fanatitra ny ota, dia ho fongorana tsy ho isan'ny Israely izy, ho fongorana raha misy olona tsy manaiky fa ny nahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ihany sy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ho azy, ka tsy mety mibebaka amin'ny fahotaniny izy ary mangataka ho dioviny zany rano Kristy izany, dia ho fongorana tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary zany mahazava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara lay Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana mba ino ny famelan-keloka raisina ny fibebahana noho ny finoana ny Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana isolovony antsika isika. Raha tsy tianao ary ny ho fongorana, raha tsy tianao ary ny tsy handova ny fiainana mandrakizay, dia minoy ianao fa ity omby vavy mena ity dia tandindiny Jesosy, tsy nanan-kilema Jesosy, nefa nanolotra ny rano sy ny ainy isolovoinanao teo ambony hazo fijaliana mba hanjary fanatitra noho ny ota nataonao, ny fahafatesany, ary mba ho vonjena ianao, mba havela heloka ianao na dia ny aina sy ny kasika fahotana azy. Enganie ka hazava aminao manomboka anio ny tsy maintsy hanadiovanao tenanao amin'ny finoana any Kristy sy ny fibebahana aminy, mba tsy ho fongorana ianao fa hanana fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Tompo, misaotranao zay fa raha ohatra mo ka tsy maintsy haka amin'izany laveny mbatitrombo vavy zany zahay amin'izao fotoana izao, mba ho azo famelan-keloka raha sendra niditra paty na dia niraita-po aminay aza no sanatria modimandy, ataonay ahoana tompo nahazo famelan-keloka. Fa noho ny famondramponao ankehitriny dia tsy mila manao na inona intsony zahay, fa ho anevitrany manginana iaho fotsiny ihany, dia afaka mitaraina famondrampo zahay avela heloka, satria ny ranao Jesosy, ny finoana ny ranao nalatsaka isolovinanay, ny finoana ny fahafatesanao milatsahany ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra, no levony ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra, satria nitondra ny fahotanay izany no mitondra famelan-keloka ho anay, ka tsy mila mandeha naiza naiza kory azy zahay, eo atongo-pandrinana eo ihany, eny eo amorom-patana azy.
dia afaka mikohoka zahay handray famelan-keloka satria ny finoana no hamonjenanay fa tsy ny toerana na ny fomba misaotra tompo no zany fitiavanao zany ary mangataka izahay mba tsy hisy aminay zanandray zao teninao zao any no hofongorana fa izay rehetra dia samy hibebaka amin'ny fahotanay ka avela eloka handray famelan-keloka avy aminao araka ny teny fampanantenana ny menao fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay ny ranao ry Kristy io misaotra manao Andriamanitra ny endera sy ny lahazary ny voninahitra manaka izay